Andriamanitra. Tahaka ny tiavana iray amin'ny Jesosy ny tiavana ihany koa. Amin'ny zanaka nampiampozy ireo, amin'ny zanaka rehetra, misy hery fahefana ny tena. Noho izany, aza miteny folo, aza miteny. Fa efa-misy rehetra ny fahatereza izay tahaka fiainana Kristo. Izany no ampianarana bebeny. Oana ny olona no misy rehetra hoe mahaela. Halleluia. Ka inona ny tiana hoety ny taona 12 afaka manao baikona. Josoa ny baikona soa. Entuali fitahina. Entuali fitahina. Satria ansi volana zava-bola. Any mpandovana. Ianao mpandovana. Ama mpandovana zava-bola. Halleluia. Azany fahefanao zany zao mahafantatra. Mampitsy malaza. Mampitsy malaza. Hoe efa miteny dia zavatra hitranga. Raha zanak'Andriamanitra. Fa bebe miteny hoe fanatanjana mijoro amin'ny tontolo dia hitranga. Miteny mijoro amin'ny tontolo dia hitranga. Nalahy be ianao afaka mibaiko. Satria ny zavatra rehetra natao hanompo anao araka ny voasoratra hoe miara-miasa aso zay tian'Andriamanitra. Hoe ny tompo, ny andro, ny olo, ny vola dia natao ho anao. Rakoety ana zanak'Andriamanitra. Tena mampandova izay koera misy fahefana izay koera zay ieteny Andriamanitra izay. Ina ny tianao mety mitony. Movenao mety tezatra ho fatiny anadanao ty, do fatiko izy. Movenao mety manao ho ratsy ny fateny, do ratsy tokoa izy. Fa omenao etet, satria parany nanao zavatrety, asomiteny nanao zavatrety. Fahefana omeny ten'Andriamanitra raha manana finoana ianao miteny amin'ny taona 12 torafika ianao torafika ianao an'izany.